Eo amin'izay fifaninanana nasionaly zay ihany dia Nankasitraka ny zava-bitan'ny mpilalao sy ny teknisianina ao aminy mpitantana ny ekipa ny Elgeco Plus taorian'ny nandrombahany fanintelo ny amboara nasionaly ho an'ny taranja baolina kitra fasokajy lehilahy indray ny talata tolakandro teo dia nisy ny fiaraha-mifaly ho an'ny reto mpitantana sy mpilalao ary teknisianina eo anivon'ny Elgeco Plus reto taorian'izay fahombiazana nibatany amboaran'ny telomakopo de Madagasikara izay. Tsy tratra ny tanjona raha tsy nisy ny fiaraha-mientantsika rehetra. Io no teny nataon'ny Alfred Randriamanampisofo filohan'ny Elgeco Plus nandritra ny lanonana fankasitrahan'ny mpitantana n'ity ekipa ity ny zava-bitan'ireo mpilalao sy teknisianina ao aminy tamin'ity taom-pilalaovana 2024 ity tetsehandrefana ambojanaary ny alarobia ariva teo. Tsy ahivina fa nibata fanintelony amboara nasionaly taranja baolina kitra ny Elgeco Plus tamin'ity taom-pilalaovana ity rehefa nandesiny ekipa ny SMA tamin'ny saronoray nandritra ny famarana ny telomakopo de Madagasikara natao tetsy amin'ny kianja Mamasina ny aderin'ny lasa teo. Nidera niezaka vitan'ny mpilalao sy ny ekipa teknika Tsakanavaka ireo mpitantana anatin'ity ekipa ity tamin'izany. Nisy moa ny fanomezana famporisiana an'ireo mpilalao sy teknisianina ireo tamin'izany mialohan'ny hiatrehan'ny fanomanana ny fandehanana amin'ny solontenan'ny firenena malagasy amin'ny fiadinan'ny amboaran'ny kafa. Ankoatr'izay dia nisaotra manokana ny fianakavian'ny mpilalao ihany koa ny mpitantana ny Elgeco Plus tamin'ny fanohanana hatramin'ny nanomboan'ny taom-pilalaovana. Tetsakilan'izay dia nisolontenan'ny mpilalao Idino kapteny ka nampanantena ny hanomeny tsara indrindra avy any amin'izy ireo amin'ny toyan'ny fifaninanana rehetra hatrehany ho voninahitry ny ekipa. Teo mpamaranana dia nametraka tanjona niaraka ny fianakaviam-ben'ny Elgeco Plus amin'ny anaovana dingana tsaratsara kokoa noho ny tamin'ny fandehanan'ny atrika fifaninanana afrikanina ny taona 13 sy 14, 17 sy 14 ary 20 sy 14.